tonga soa eto amin'ity live spécial ity alatsany tomko ohatrany vanikoaka kely hitanareo angamba le lohateny izay nozaraiko teo androany atoandro hoe deal marady zany hoe fifanarahana zany deal zany synchronicité ohatrany hoe misy zavatra milahatra zany azonareo zany synchronique zany ohatrany hoe zavatra milahatra tsara tena ohatrany hoe alahatra zany ty eto de aveo ty eto de ty eto dia ohatrany misy automatisme hafahafa zany zay le synchronicité. Ary fahatelo hasard du calendrier ve point d'interrogation daholo zany reo zany hoe tsy manao affirmation gratuite fa misy zavatra zay scénario anankiroa amin'ny farany zay tiako zaraina aminareo dia anjaranareo no mijuger azy hoe izy amireto no scénario probable na efa tena miatra fa tao an-tsaiko le izy dia za moa rehefa misy zavatra mandalo misaiko ohatran'ireny dia ho zao hoe aloha anaovana live eny ary misy teny matetika zay fanaoko foana teto amin'ny pejy ary mbola tazomiko foana io mialatsiny zavatra mangidikitika antendako hoe zaho dia hiezaka tsy mitompo teny fantatra akory fa hiezaka ny ho mémoire na dia court terme aza ny vahoaka malagasy zany hoe ampatsiaro azy ny zavatra zay misy fa tsy anao tendance tsy tsaroana fa io mantsy no lalaovan'ny mpanao politika malagasy amitsika zany hoe ireo mpanao politika reo efa miteny hoe mpanao politika na ny mpitondra zany eo amin'ny régime mandidina ny régime na ny mpisehatra amin'ny lafin'ny politika ny opposition dia tsy tahotra tsy enatra dia miova langage tsy tahotra tsy enatra tsy mahamenatra zareo mihitsy miova langage ary non seulement tsy miova langage mbola maivana raha miova langage fotsiny fa tsy mahamenatra azy ny miova position anome ohatra anankiray aminareo fotsiny député ny Betroka zay tena cas d'école mihitsy reny exemple typique fa be dia be izy reo zao mantsy nisy fikambanana nanao étude sy recherche mikasika ny atao hoe mémoire populaire zany hoe io vahoaka io zany misy délai ny fitadidiny zavatra tadidio zay ny mémoire populaire de misy délai ohatra zany zao hoe ny resaka scandale mitranga na fait divers mitranga ionivana firenena anankiray na de bomba be toinina aza de araky ny étude sy ny recherche sy ny sondage natao dia ny mémoire populaire amina scandale na fait divers tsy maharitra mihoatra ny 15 jours 15 jours ny durée ny mémoire populaire zany le vahoaka zany ny amin'ny zavatra mitranga hanika tsy mahagaga izy miverina amin'izay zavatra nalohany andro rehefa aveo zay miray rehefa natao ny fanadiadiana any ivelany aty ivelany zany ny mémoire populaire amina fait divers na scandale dia 7 jours aty amin'ny tany tandrefana any amintsika 15 jours noho izany miainga avy amin'izay étude sy analyse zay dia za manokana zany dia mahita hoe mize amin'izay zavatra zay ny régime misy surtout amin'izao fotoana zao mize amin'ny resaka hoe scandale na fait divers na phénomène spectaculaire ka mila norisiavana mila vokisana fait divers sy scandale sy zavatra wow be foana
rehefa tapitra ny après 15 jours azonareo izy dia tsy maintsy mitady zavatra ambony ampanganiny indray mba ahafahana mobiliser le vahoaka sy mitazona azy zany hoe tazomina amin'ny alalana fait divers ny olona mba ahafahana mahazo ny adhésion populaire. Stratégien'ny régime am'izao fotoan'izao io ary gavena sy anaovana surcharge na information tsika nareo hoe tsy mahatsikaritra hoe androany nisy le scandale tany amin'ny Jovena le fanafiana nataon'le miaramila peu importe hoe mbola efa ratifié sa tsy ratifié ve nomination en tant que garde du corps ministre de la justice, ça pour moi c'est un détail futile. Andray matsy no andefasana ny curseur mba hanodonana ny opinion publique fa juste après niny de nisy indray le miaramila sa police tsy tadidiko zany tam'le resaka téléphone zany hoe à répétition mihitsy fanahinina mihitsy reny zany hoe lasa habitué amina scandale atsika de lasa tsy mahataitra tsika tso zany na koa vokisana le izy mihitsy. Donc azonareo am'izay ngambany hoe fa maninona am'izao fotoana zao no alefa makany rosia ny influenceur de namaky tandroany maraina hoe fa io moa le hoe miezaka foana anao mamono afo hoe nareo moa aza de tia be resaka fa nareo tia polémique zavatra fa mbola voandiany voalohany iny fa araky letako tamin'ny maraina teo de nitondra fanazavana ry zareo rosianina hoe aza ny African Initiative sy ny sisa ary mbola ho avy ny andiany manaraka ohatra hoe mpitsabo ohatra hoe mpandraraha ohatra hoe misy le domaine satria après le feo nandeha hoe fanga ny influenceur no zava-dehibe fa aizany manapahaizany de nandeha ny débat namalibotana koa ny influenceur hoe fanga zay rehefa tsy nandalo fianarana firy de lazaina fa tsy ilaina fa roviny zay no ilaina de tamin'ny andro nilavana anay tamin'ny antolona de zao zay opaina sisisy de tonga ndray ny communication faharoa de ny hoe mbola ho avy ny vague manaraka dia hisy ihany koa ta voalohany de hoe vague na influenceur hafa fa aveo tandroany de hoe hisy vague na mpianatra amina domaine hafa indray tant mieux fa ny amin'ny fanontaniana napetraka pourquoi tsy nandeha ny inverse maninona tsy ilay le oretoa tsy tena hoe manapaizana sady lasa ohatran'ny ifamendrofendro eto tsy tiako pourquoi tsy reo aloha nalefa pourquoi le choix stratégique hoe ny influenceur mandeha mialoha c'est pas du hasard et c'est pas anodin ozy mivazaha fa voatery tsy hoe voatery tsy haiko na marina diso ny teniko zany hoe asina surcharge d'information zay le izy zay le stratégie sesefana information vaovao ndray zany mba hamonona l'information teo aloha de hoe mbola isy ane mpitsabo alefa mbola isy ane économiste mbola isy ane mpanao artiste mbola isy ane mpihira mbola isy ane je ne sais pas qui harina le olona nomezanareo hoe tatandrazareo mety andeha fa zagagy nareo on n'est pas vraiment encore à l'abri de toute surprise fa ny fantaniko de zao ok mety efa prévu hoe handefa ny tena hoe mba tena fitiavana le malagasy le tanora malagasy dia hoe mbola ho avy reo andiany amin'ny domaine hafa mais pourquoi les influenceurs en priorité satria mbola veriko tsara fa ny fomba mainteniavana ny adhésion populaire de amin'ny alalana fait divers amin'ny alalana scandale de io zany no io zany no ataontsika hoe butin de guerre ny fitondrana am'izao fotoana zao io no fond de commerce dia tena raha matsikaritra nareo de ina ny zavatra mameno Facebook sy ny télévision fanambarana syndicat zao ary fikambanany tanora ary zay teraka very anana zay fikambanany teraka ihany zay zao c'est ça le domaine de pouvoir aujourd'hui. On va vous inonder par des faits divers mba tsy hahatonga anao hifantoka any amin'ilay fond du problème zany hoe éparpillena zany ny réflexion ny vahoaka déjà le vahoaka efa tsy manana analyse lalina amin'ny zava-misy fa izy zavatra le manaitra ny émotion le pathos ozy izy ny grec io pathos io mantsy
io natao émotion dia hainareo tsara dikana atao hoe pathos mivadika pathologie donc ça devient une maladie donc zany any zany no itondrahana an'ilay fandehana bon donc ko anareo zany te anao sensibilisation vahoaka dia natsika koa dia tsy maintsy obligé tsika voatery tsika mila nourrir ny réflexion ny vahoaka isan'andro areto a miantso ireo manam-pana rehetra mbola veriko foana aza atao haingo trano ny fahaizanareo aza atao CV any amin'ny LinkedIn misy matsy miteny hoe tsika tsy mandeha any amin'ny réseaux sociaux any fa any zareo bas peuple any ny masse populaire fa isika élite dia any amin'ny LinkedIn no mandeha satria ny réseaux sociaux professionnels ok fa amiko zany dia société élitiste dia entre ny élite any mifampivarotra CV hoe za zao fa l'éducation an'le vahoaka mba miala am'le tour d'ivoire anareo amin'ny LinkedIn lao ry zareo manampahaizana sy mana-influence fa ny vahoaka hoa de lazaiko aminareo tsara fa mandeha amin'ny atao hoe pathos fa tsy mandeha amin'ny atao hoe nous amin'ny teny grika l'intelligence le pathos le cœur et non le nous la conscience za zany de miteny hoe midina aty amin'ny terrain ny vahoaka te hisensibiliser antsika hoe raha te hisensibiliser vahoaka tsika ary tena te hanabe ny olona tsika dia ahoana moa zany lazako an'izany tsy maintsy manao miditra amin'ny jeu andry zareo influenceur mba afahana mobiliser sy misensibiliser ny olona foana en permanence tsy adalanay ato amin'ny fanorenana miabo ny manao rendez-vous hebdomadaire isaky ny sabotsy le carte sur table satria mila habituena koa ny olona hoe mba misy offre akoatra n'le zavatra fandren'ny olona andavanandro mba misy contenu apetraka ho an'ny olona ary tsy ampy fotsiny koa lay offre hebdomadaire fa ezahana eny atsefatsefa ny herinandro eny mitondra sensibilisation amina zavatra précis eo matsy no madiso hevitra ny sasany hoe zareo ony sur terrain fa ianareo lany fotoana amin'ny atao hoe watawata zaiko anareo ny watawata tety no mobiliser ny olona nidina andalana ny watawata tety no mahatonga prise de conscience ny olona ny watawata tety no mahatonga ny olona aka position amina parti anankiray na olona anankiray donc miasa anareo sur terrain de miankina amin'ny watawata amin'ny opinion publique na tiana na tsy tiana maninona moa ny olona mandany vola mividy radio maninona moa ny olona mandany vola ny olona mpanao politika tonga de télé sy gazety satria ny opinion publique no mitondra ny zavatra fanontaniana mipetraka hiditra amin'le tena tiako atongavana am'izay fa iny zany karazana savaranandro ty fanontaniana za tsy manana valiny dia rehefa mipetraka ny vita amin'ny fanontaniana de ametraka hoe scénario anankiroa possible interpréteko an'le fanontaniana de arao am'izay ary le izy voalohany tamin'ny fanesorana ny ben'ny tanàna n'Antananarivo izay niteraresa be de nandeha ny tribunal tany tribunal administrative hoe mila averina jerena indray hoe iza ny marina sy ny sisa de samy nahita tsika fa nandresy itojo Ravalomanana araky ny tena izy fa resy le ramatoa iny kanefany dia fanendrena PDS no natao de le fanendrena PDS tena choix ahoana fa zany choix stratégique coup de théâtre député tandio tsara député ary avy amin'ny team député ary avy amin'ny team de lasa ny saiko hoe inona moa zany mahasamy hafa an'le hoe raha hoe tena resaka hoe antoko
itody Ravalomanana no ekena ho eo sy le hoe député intime no atao PDS. Ianareo mahalala ny antony. Faharoa, par hasard ave hoe député le izy. Tsika nefa miantso hoe ny Assemblée nationale mila ravana, ny Assemblée nationale mila soloina, ny Assemblée nationale patati patata. Ao ny Assemblée nationale io mantsy ny centre névralgique n'ty régime ty. Donc tout ça, est-ce que c'est du hasard? Non. Faharoa, reconduit ireo ministre tima maromaro ary nisy vaovao ao amin'ny gouvernement de ny fanavao zany. Nisy resaka ny promesse de réouverture antico. Bon, nisy bras de fer kely teo tamin'ny Patrick Raromanana et compagnie, dia mandeha indray zany ny resaka zao. Misy article mandehandeha hoe que signifie le silence de Marc Ravalomanana am'izao fotoana zao? Misy mametraka fanontaniana hoe misy deal ve? Tsy fantatro. Za tsy miteny hoe zany fa mametraka fanontaniana fa apitohizo am'le resaka teo aloha. Ny teny aho omaly sa afako omaly izy hoe misy antoko tena fantatra fa manana poids ary tsy ho resy raha mbola adhésion populaire nefany mahagaga ils se mettent en retrait. Za ve raha parti politique ka manana adhésion populaire ary manana base ary manana force de frappe dia fa maninona zany no rétrograde na somary tsy tena ampiasaiko le vitesse-ko zany. Ohatra hoe Ferrari zany tokony andeha 150 à 200 km/h de hoe eo amin'ny 100 km/h ihany mahazo mandeha ny Ferrarinao. Kina ma Ferrari any io? Tsy mitovy amin'ny 4L ihany ve? Da vitako ihany milahatra amin'ny Ferrari raha zany. Za koa mba mahavita 100 km/h. Donc, posez-vous la question, pourquoi? Ary za mitodika aminareo namana ao amin'ny team. Ianareo zay tena militant. Ary ianareo zay tena niaritra ny mafina hatrany 12 taona tam'izay ny radio sy taloha. De ils ont fait les maigres consolations ho anareo après tant d'années. Je sais pas. Je me pose la question. Mais bon, zangaba mety tsy mahay politique fa novice fa mba misy ihany cohérence logique fa mbola tohizako ny fanontaniako. Fahatelo, nipoka iny ny 25 septembre raha tadidinareo zay matonga hoe miaza aloha apatsiary fa ohatra misy tady voany amnésie na fanainina fafana ny mémoire collective ny vahoaka. Nipoka iny 25 septembre inona ny zavatra tsikaritra reo tonga de valsana jet privé tsoka daholo zala Laurent lohandoha mpisorona. Samy nanao zay namonjeny ny ainy eto ara-tongotro. Dubai Paris tsy haiko tsony samy nanana lehany. Be deabe ny firenena nandehanany. Ce qui est logique, satria anao rehefa en danger tu pars. Tsy voatery diso ianao, tsy voatery nanao meloko anao fa ianao aloha efa tonotonon'ny vavan'ny olona hoe Laurent forongony. Normal le miaro tena. Na de tsisy hoe didi-pitsarana mbola mivoaka azy de nandeha. Tadidinareo fa nanaovan'ny olona zavatra misy règlement de compte ny fandorana ny tranonga na Evraoldine. Nandeha en direct, mionakoraka daholo tsika rehetra nijery. Tany hoe en danger izy zany. Mamay be ny filazana hoe mamay be ny filazana hoe ny forongony satria le fampiasana le terme forongony fomba anankiray mbola inorisiavana ny colère populaire hoe raha vao forongony de tonga de petafo. Tadidiko tsara tamin'ny affaire 2002 tondro molotra de namainy tranon'olona hoe iry Arema azadino zany tantara zany. Navoan'ny fianakavian'ny Ramersi tao Antsirabe. Zay olona ponina Antsirabe mba alala tsara maheno matadidy an'izany. Misy olona tondro molotra fotsiny de mainy trano satria hoe Arema de tam'izay zany sitrika daholo tsy Arema za tsy Arema satria tsy voatery hoe olona ratsy le olona na tsara fa rehefa hoe Arema de ndao ny olona koa moa entin'le atezerana.
Misy olona teo akaikinay zay olona manamana-karena de neveriny olona fa Arema satria tamin'izay zany zay nana-karena rehetra de Arema mialatsiny aminareo Arema de tonga de fa ratsy zay ny intervenir non tsy Arema io olona io fa olona efa ela be teto ay zafady ary le vahoaka efa tonga eo miaraka amin'ny afo de même scénario am'izao ndray zany de hoe forongony Laurent iny zany no risiavana ny ina moa zany ny colère populaire mba afana mitazona an'ilay le fandehany azonareo le tiako atongavana izany anefa les situations de comment se fait-il tena gaga tena gaga hoe amin'ny fomba ahoana ny asa inona Evra Olodina miverina Madagasikara me daholo tsika hoe sagnanga nisy olantena zany misy sagnanga le zala iny tsy saina tsy est-ce qu'il est si fou que ça de risquer sa vie et de risquer d'aller en prison ao anaty za zao veranga mitsoka nandeha jet privé va tadiavon'olona vonona na nanao ratsy na tsy nanao ny ratsy dia même pas firmo avy de sa ilingilingy handeha hiverina any Madagasikara hoe 8 heures sao de mba non tsy oladaly izy mais comment se fait-il ka sa izy nody de voatotony izy de iny le affaire mbola toizatsika iny même chose aussi pour l'entrecotemanga tonga de comme si de rien n'était de ery amin'ny lapatsibazazery de avec grand sourire et même des petites étoiles dans les yeux tena hoe voilà quoi donc ahoana ny asa iny reny olo reny verina nefany eto mamahay be le forongony Laurent tsy haiko tsony sisy za tsy manana valy teny ny hafa antanina ny ano apetraka fanamarina koa gagao fa monsieur Siteny indray no miaro any Raha Olodina bec et ongle tsy hoe miaro hoe kama zany tsy miditra am'izay fa na hoe araky ny lalàna na tena haina indray hainy tsara indray nampiasa lalàna tsy mbola misy fangatahana ofisialy anesorana ny immunité parlementaire ny Raha Olodina de no zany de miaro araky ny lalàna bravo monsieur le PM Pan ay ve rehefa azo ampiasaina ihany ny lalàna de azo ampiasaina fa rovina no ampiasaina ary amin'iza no ampiasaina ary amin'iza tsy ampiasaina raha tsy diso aho sazavy ny diso tadidy fa ny azakazahana na mesorana ny immunité parlementaire ny député sasany de le nitsarany iny anisan'izany madame Saondra Michel et consort ny azakazahana mihitsy dia navoaka indray lalàna hoe araky ny lalàna dia hoe zay tsy tonga mivory matetika zavatra hoe règlement intérieur nefa tsika mahalala tsara mihitsy fa reo député rehetra reo ny akambary reo ny BDB tsy tonga mivory fa mihinana volam-bahoaka amin'ny session parlementaire dia na eo ary izy vo nisy namoaka tamin'ny Facebook maly milalao téléphone daholo izy menakavy ils n'ont rien à foutre du pays. Ils sont là pour leur carburant, ils sont là pour leur paye, ils sont là pour leur felaka, ils sont là pour leur corruption. C'est des gens corrompus jusqu'à l'os. Mais à la Tinemnaroa. C'est tap que vous sortez du chapeau avec le règlement intérieur, moi, dia, j'ai tout vouri, dia mi acham ni lalana. Farovina lalana no pem de rovina en suspension. De eto zao dia hainareo ndray mamoaka le lalàna hoe tsy mbola any izy de tapitapika eo de misy version anankiroa samihafa miteny madame la ministre hoe ka problème administratif fotsiny fa tsy hita le taratasy ambony birao madame ministre vous nous prenez pour des cons raha-pirenena mety fa tsy kilalaon'ny fokotany mialatsy fa sasy mitena ambany fokotany ara mbola hoe vo misy taratasy misy courrier eo zay zao mijery courrier isan'andro najereo raka izy na courrier eo de mbola mitrianao ty publicité ario ty zao izy en priorité de on gobe tout ça facilement vous avalez ça comme si de rien n'était. Non, pour moi c'est trop, ça ne passe pas. Hein? De lasa ny saiko hein? Oui, hay zany rehefa zoiko zany misy karazany roa zany ny forongony
misy zany forongony VIP ary misy ny forongony à éliminer. Ho anareo nareo fitondrana mampiasa le terme forongona mila mamorona terme vaovao nareo. Asevometsika ny influenceur anareo sy ny mpanao awawa Facebook nareo re masy mahay mamorona terme fa raha zao fandeha zao misy karazana forongony ro misy zany forongony VIP de misy zany forongony hors la loi. Nareo nefa mitako hoe miala ny forongony de fantany mipetraka hoe forongoniza no miala eo masiny tiako atongavana forongoniza no miala ary forongoniza no tazomina. Et pourquoi tazomina na de fantatra fa forongony? Là c'est la bonne question que RGL veut toucher au plus profond. De mbola veriko fantaniko adala ve latora kotomanga ny verina? Adala ve i raha olodinina ny verina fatany nefa ny trano ny dorana? Non. Donc ny fantany napetraka de ny hoe iza moa le forongony. Eto eno tsara raha manao ny genèse le terme forongony tsika tsy hoe za araky ny hevitro fa tsika manao histoire de recherche. Za zany za je suis manana passion na histoire. L'histoire tsy voatery l'histoire ancienne fa zavatra ny se passé de tiako mihitsy ny mamerina miscruter ny zavatra nitranga. Hoe ny forongony rehefa zoiko zany le teo le forongony atombony ane iza moa forongony de hoe forongony Randrajoelina sy Ravatomanga. Zay le tantara aloha. Reo no nataontsika hoe forongony. Ok. De ny fanontaniana ny forongoniza no éliminena au bénéfice de forongoniza. Averiko forongoniza no éliminena au bénéfice de forongoniza. J'ai pas la réponse. Je n'ai que des questions. Nareo no manana ny valina. Savez, je sais pas, ça mba manao scénario ohatran'ny za masy ty roman. Savez, fomba anankiray irenouvelevana ny ekipa ana forongony anankiray de misy ny nettoyage règlement de compte interne au niveau ny samy forongony dans les deux camps dia joevana daholo am'izay ny appareil judiciaire pour éliminer certains forongony et favoriser certains forongony. Ahoana ny afahana manao an'izany ny appareil d'état. Zany hoe misy nareo ihany ry pomban'ny régime no miteny hoe esory re forongony manodidina anareo ry PRRM de lasa ansaiko. Nareo moa le miady am'le hoe esory ny forongony rehefa maninona vao maika ny olona cadre rehetra zay nomena manodidina PRRM forongony. C'est pas un problème pour moi, c'est son choix politique. Za tsy manao olana am'izany mihitsy. Fa ny le cohérence zany ny tiako atongavana amin'ireo vahoaka hoe ampiasao ny betro ry vahoaka malagasy ary aza manao tendance tsy fahatsarony. Forongoniza ireo manodidina ny PRRM reo ary forongoniza ireo asaina samboriny ministre de justice reo. Ampiasao kely samy mieritreritra. Ok? No zany dia ny scénario anankiroa zay mivoaka avy ao anatin'ny saiko à partir an'izany zavatra zany ety. Za tsy miteny hoe marina ho any teny koa fa mba mpanao analyse aho de mba zaraiko ny analyzeko nefa le analyse koa misy tiako atongavana fa tsy hoe za te andany andro fotsiny anao analyse. Misy koa ny forongony lasa messi tapoka namboarina parmi le tao dia lasa messia dia lasa Andriamanitra kely. Hainareo tsara le messi fandraisantsika teto ry Daya et compagnie. Fa misy zavatra anankiroa reto. Scénario voalohany interprétation ko ty zany.
Manay aho mitodika aminao a monsieur le PRRM. Tadidinao ngambany hoe za le naniry mba hiresaka aminao fa no hamaivaninao moa le izy ka hitanao hoe tsy de ilaina tam'zany. Et pour moi c'est déjà trop tard, c'est fini ça, tsy miverina amin'ny intsony a. Soma tsy verina sasany hoe te hiaraka amin'ny PRRM avy ana te ho lasa conseiller. Non, je reste un sentinelle. Fa ho lazaiko eto le izy hoe sao lahy, on va vous faire croire, monsieur le président de la refondation, hoe miaraka aminao zahay dia ho isolena ao anaty pouvoir ao ianao, zany hoe ianao zany ho didimy zareo de isolena ao anatiny ao. On va vous faire croire fa tena tianao daholo zareo dia ho étouffenao amizay ianao avy eo, ho étouffenao amizay ianao avy eo. Tadidinareo nahazo an Zafy Albert. Za zany zay mamperitreritra anahy. Tadidinareo koa ny trahison nahazo an Ratsiraka. L'histoire se répète, tsisy zava-baovao ty ambany masoandro. Mamperitreritra anazy zay zavatra zay a. Hoe avy eo amin'ny intérieur, avy eo amin'ny intérieur zay ao anatinao ao zany dia mitambatra ao de hoe fanavao zany zao patati patata dia vulnérable kokoa ianao rehefa avy ao anatiny no atteignable toy zay avy ety ivelany. Scénario ray zay. Tsy de tena morona amizay loatra fa mety misy kely ao anatin'ny saiko hoe 20%. Fa ity ny scénario irona saiko kokoa. Fantanina ngeza be ao anatin'ny saiko zany amizao de hoe tous contre qui zany a nareo reo. Zany hoe hita mihitsy hoe mitambatra daholo amizay ary misy alliance contre nature satria misy olona anankiray zay atahoran'ireo olona rehetra sao miverina na sao mahazo place dia voatery mitambatra na ny olona tsy mahay mitambatra. Ao ve ohatra ny andro tamin'ny androny Jesosy, tsy hoe mampitahanareo amin'ny Jesosy tsy mifankatia zany fariseo sy ny sadoseo sy ny hérodianina zany ary ny zelota zany ce sont des ennemis jurés fa mise en danger ny aveniran'le rony de hoe andaotsika hitambatra rien que pour éliminer ce Jésus fa ho ratsy ty affaire ty. Fa rehefa maty Jesosy de samy mibarakay samy nandray ny place ny zalahy verina ndray ny animosité. Ohatrohatrotra zay koa le scénario tazako eto hoe avire le teniko teo hoe ny parti politique rehefa mpanao politique ny olona manana force politique ny ex orange tsy fantatra tsony hoe orange pro Rajoely sa orange pro Ravatomanga sa iza lasa misy akaiky ny régime dia mifangaro ao dia monsieur Cité nitapitapika eo miteny hoe za tsy vadika amin'ny PRRM mandrakizay na ina hitranga zany hoe tout ce beau monde se retrouve main dans la main contre qui je ne sais pas. Dia tsy maintsy mandeha ami se rendre à l'évidence izy hoe iza no champion anankiray aloha zao capable afaka anohitra olona anankiray zay atahoran'izy rehetra dia on est obligé de soutenir le PRRM. Misy ao ane de hitanao misy jery za olona ty manao analyse comportementale rehefa le manao fanambarana ingia PRRM de le misy olona be de be ao andamosany fa misy regardan'olona zany mijery amin'ny PRRM avy aorina plein de haine et d'hypocrisie fa de hoe il avale sa fierté parce que miaro ny rambony izy so tapaka. Tsisy olona mandeha amin'ny conviction zany reo na ny ray coalition d'opportunisme no misy. Donc zany soyez conscient monsieur le PRRM que tout ce beau monde autour de vous ne vous aime pas fa hoe enao no zao no afaka hiaro an zareo am'le olona anankiray zay tsy fantatro hoe izy olo io satria mahagaga be hoe tout à coup tout le monde vous fait de beaux yeux
mba satria ianao no mbola capable aloha afaka mety mbola ataoko hoe mety afaka mety hanohitra olona anankiray zay tsy fantatra dia lasa misy alliance contre nature any ambadibadika any de mipotra ty ivelany le izy hoe pardon arrestation ny atsy misy sasany tsy kitihana misy sasany kitihana fomba anankiray dao le eliminena an'lay firongony le any anankiray zay la zaka hoe misy karazany roa le firongony fantaniko zany ho anareo rehetrarehetra reo tafiditra anaty kitapo ray aby nareo mianakavy reo fa iza loatra ny olona tahoranareo rehetrareo a mahatonga anareo manao dille fa inona loatra ny atahoranareo vitanareo ny mifanoroka amin'ny olona halanareo de tena raha ka politika ny mamorona andray sasany hoe zay tofony maninona moa zany gasy zay amboarina aby ty hoe expression ny populaire ty tsy ny olona ny divana foto-kevitra samy varotra sakabelo aminay vahoaka fa inona loatra natahoranareo iza loatra natahoranareo io no tapitapika nareo de tonga de main dans la main de mety itenareo non pasteur diso anao zareo zao ingaro limercia vo avy nametraka fitoriana justement et ça confirme ny analysiko ino hoe roli mercia nametraka fitoriana vomaly izy iny fitoriana any Latro Kotomanga sy Dinandrema Olson tamin'ny affaire zay nampigadra azy tamin'iza iza nampigadra ny roli mercia tamin'ny 10 taona lasa monsieur voilà Ravatomanga arao tsara monsieur Ravatomanga dia mitory any Latro Kotomanga de mitory any Dinandrema Olson mettez le puzzle apetrao tsara le puzzle de itenareo hitanao fa tena manohitra ny tsy rariny sy hoe tokony tsisy tsy maty manota zay le amidy ok fanontaniana mipetraka pourquoi maintenant no mipetraka le fitoriana rehefa niverina i Latro Kotomanga fanontaniana ngezabe ok avela koa an'iny vous êtes tous des gens intelligents mpanaraka ny PDRGL misy betro donc manao ohatra ny film any amin'ny Sherlock Holmes atsika ianareo ihany mametraka ny mametraka ny puzzle amin'ny placeny fa zao ny zavatra tiako tenena amreo hoe matoa zareo zany miatake any Latro Kotomanga soi-disant miatake aloloha asika soi-disant sy Dinandrema Olson dia miady amin'izy izy zany vous avez compris tsy lanto mihitsy tsy Dinandrema Olson mihitsy ny problème comprendre donc adiny samy firongony izy no eliminena de mitambatra avy eo pour contrer firongony anankiray scénario za tsy miteny zay marina fa scénario j'aime bien les romans mais je partage par contre ny romancier tsy olona dala koa hoe tsy manana zavatra atao ka mitantara zavatra fa matoa izy manoratra roman et matetika misoratra amin'ny film de hoe inspiré d'une histoire vraie izy tsy miteny histoire vraie inspiré bon conclusion avy aty amiko ny zava-misy am'izao fotoana zao dia mila figure matanjaka zany ny olona champion anankiray zay manana marge de manœuvre manana moyen mba hicontrena an'io anankiray zay ataoran'izy mianakavy io ka hitambaran'izy rehetra donc izy amony manana moyen PRRM satria ampelatana ny fahefana sinon potika ry zareo dia perdant
ka tsy mampaninona ateliny aloha ny fierteny. Io tsy nisy sasany tsy menatra mihitsy politicien gasy nga menatra zany, tsika vahoaka am'teny de tsy menatra minana menatra zareo zany efa mirotsaka milliard any amin'ny compte de ça va ny vahoaka any izy mitabataba amy 15 jours eo ihany izy mémoire populaire de adiny reny c'est ce qui est vrai bien sûr ny vokany ho ana zany io futur fifidianana président efa mivoaka any ny tety andro navoaka ny CENI raha tsy diso octobre 2027 vérifieo kely fa ohatra nahita publication tamin'ny maraina efa mivoaka any ny eo am'izay le hoe hasard du calendrier ve synchronicité ve ouais future élection présidentielle ou ana c'est on va vers une candidature unique ta io candidature unique io ary efa mazava ny baolina de mety hitenareo ka ilatsaka namay ihany oui pour vous faire croire encore une fois fa mba manohitra ao izy fa pseudo opposition ary misy olo ny fitondrana il va se reconnaître ny teny hoe tsisy opposition zany eto tanareo fa matoky teny izy pseudo opposition no misy eto Madagascar teniny zany il va se reconnaître donc lapsus révélateur hoe tsisy opposition eto fa rapito zany tonga ny fifidianana de on va vous faire croire fa celui-ci c'est un opposant de ianareo am'le atoko vendrana daholo mialatsiny manatena fa io olo io tena hiaro ny couleur anareo azadiny fa misy ny atao le secret des dieux ça existe vérifiez un peu cette histoire c'est quoi les secrets de Dieu tsy zavatra zay na tsy voatery ho fantatrareo militant daholo ny secret des dieux ato ambony fa ianareo militant norisiavana hoe tsika tsy manaiky tsika nao an'zao tsika nao an'zao de oye lasa daholo militant rehetrarehetra nefa aveo le dieu ary ambadika aria efa zavatra hafa nyresaka de izy tokoa ny candidat anankiray na roa na telo mais c'est des pseudo candidats fa candidature unique io ary candidature unique io par nécessité mba ahafahana bloqué sy mamely an'lay anankiray atahoran zareo zay fotsiny io de ozy zalalolo hoe finarty na de tsy tinaza entre le choléra et la peste on va choisir ce PRRM satria mazava fa ilatsaka izy le mot est lâché on va miaraka amin'ny PRRM mba tsopoteny ry anankiray ry io anankiray tsy fantatro fa mety nareo malala no za de aloha makato daholo mialikoaliko ato ho ratsy ty ato mba misy basy ato mba misy vola ato mba misy russe ato mba misy drone ato mba misy influenceur makany Russie ato misy l'élément donc tsika koa moa efa lany sauce daholo ny inona filazan'izy ty ny anina de guerre réserve de guerre ozy mositana zay fa manomboka ame mairitry na de nanana na izy azy ary reo olo reo efa mairitry donc coalition de circonstances, coalition de nécessité, ben, on est obligé de vendre notre âme au diable, quoi. Ben oui, c'est la logique. Parce que les anakreria, raha ohatra ka tonga eo na sanatrika manana olona matanjaka, potikitsika. Zay le izy. De za zany teny hoe je vous plains, chers militants amin'ny atoko sasasasany hoe ianareo zany lany rovotra pataloha fotsiny nandritra 16 ans nanoana les champions nareo. Dommage. Vous aurez pu aller loin et vous avez les moyens d'aller loin. Mais bon, c'est comme ça. Nia zany antsoko eto de ty. Miantso ny tanora amizay aho. Ry tanora, hitanareo amizao fa tsy manjary reo zokinareo mpanao politika reo. Fa tsy manjary. De inona mbola andrasantsika tanora? Mbola averiko indray. Mobiliser avanareo faran'izay aingana en mouvement politique. Misy ny zavatra azontsika atao. Tsy teny zavatra betsaka eto andao mobiliser aingana fa ny deal ny ambadika efa vita ary efa mandeha ny compte à rebours ny calendrier. Ianareo mbola lany andro hoe ka ny mpanao gazety ny teny hoe ka PM ny teny hoe mais arrêtez. Ne jouez pas leur jeu.
Mobilisez-vous, organisez-vous, donnons-nous la main. Mbola misy azo atao. Efa kaiky ane zany octobre 2027 zany. Fa nareo mbola lany andro mifanasa vanga etsero. Tsy antsony rakizy a. Tsy antsony. Ary nareo aza fitandro zareo amin'ny alalan'ny excitation taon'ireo olona, reo mpanao gazety, pseudo mpanao gazety an'ireo dia any nareo variana zareo to mandeha moramora ihany manao ny deal sy ny sao zao ny membre CENI fa voasolo daholo faly any président olona vaovao daholo ny atao amin'ny CENI avec son sourire hypocrite là. Je suis désolé monsieur le président. Vaovaonao iny olona recyclé daholo nareo. Fa tsy hoe kory hoe vaovao hoe olona membre ny CENI hoe tsy membre ny CENI teo aloha io. Arrêtez. Arrêtez de nous prendre pour des gugus. Ka miantso no ataoko. Miantso anareo tanora. Manana eritreritra hoe on va organiser une discussion publique pour en parler. Mbola hitantsika eo ny initiative an'izany. Fa tsy eto amin'ny Facebook akory. Fa mety amin'ny alalan'ny Zoom. Oui, non, il est temps qu'on s'organise. Zay niany. Saotra nareo naharitra ny eno fa dia samy nomen'Andriamanitra saina tsika ary matoka fa ny mpanaraka ny pejy ny RGL dia mahafantatra ny tiana tenenina aminy on se comprend à demi-mot, n'est-ce pas? On se comprend à demi-mot. Zay ary fa samy tain'Andriamanitra bon appétit daholo izay eo mpisakafoanana anazy efa midigérer kely mety mba nanampy anareo nanao digestion. Misy areo tena samy ary lalaina tsy tena tafateny sapristi zay zone lalaina fa izy ty moa tsy maintsy zaraina ny allo lazaina deny meloto zay rehefa tonga le zay hoe oay fa naninona tsy nampisy ny teny anay zay ny rôle anay sentinelle. Ça zao je suis un fauteur de trouble. Oui, je dis les choses, ça ne fait pas plaisir à certains. Je suis désolé. Moi, je suis un électron libre et je suis pas corruptible car je vous dis, hasta la vista.